eto amin'ny resaka mahakasika ny position anao amin'ny fanahy tsy hoe akory tsy mpanompon'andriamanitra ianao tsy any le izy fa olona tsy mivavaka loatra misy ny antsoina hoe complication amin'ny fanahy antsointsika hoe position anao amin'ny tontolon'ny fanahy manangana structure manangana système amin'le antsy iraka goavana napetrak'andriamanitra atsika anangana lehilahy sy vehivavin'andriamanitra lehilahy sy vehivaviny hery sy ny position atonga anao rehefa miteny sy mandeha dia atonga ny olona iteny hoe ity anankiray ity tsy afaka ny horesena mihitsy misy complication ao amin'ny fanahy antsoina hoe ny position anao amin'ny fanahy toeranao amin'ny fanahy tahaka ny anao mankany amina salle de sport iray misy ny manao cardio misy dia manangana ozatra fotsiny izy mba hoe ho tsara jerena talanjony ianao raha hita olona anankiray mikotrana angeza be nefa tsy mazaka zavatra afaka batany olona tsy mikotrana akory ndika izany fa le hery ane zany avy ao anaty le hery anaty zay natanjahanao zany ao am-bokiny oabolana toko fa 4 andiny fa folo raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely herinao inona mahatonga ny olona mandany fotoana maro mitory-teny ora maro miteran'andriamanitra ora maro mivavaka tsy hoe zavatra avo zany fa satria petraka tsara izy ao amin'ny tontolon'ny fanahy tsara ny toerany ao olona goavana izy ao amin'ny tontolon'ny fanahy mahita olona tsy mahatakatra an'izay zavatra izay dia mieritreritra hoe mila fanambarana fotsiny raha tsy anangananao hitondranao amina position amin'ny tontolon'ny fanahy ny révélation des zava-pontsy zany benina nandeha tany amin'ny trano Yonggi-Cho dia efa ny sakafo maraina moa zareo ny napetraka teo napetraky ny vadiny zany le sakafo dia hoe mba ento ambavaka le sakafo tamin'ny fotoana benina ny teny hoe mba ento ambavaka miotsodrany le sakafo dia nivavaka Yonggi-Cho nivavaka tamin'ny fiteny tsy fantatry nandritry ny adiny 5 teo adiny 5 alohan'ny idiran'zareo amin'le session manaraka amin'le conférence inona moa mahatonga ny olona anankiray hivavaka adiny 5 hoan'ny sakafo zay ny nanombohany azy mahatonga le tsy mampino satria zazakely ara-panahy loatra ianao zaza ara-panahy ianao dia tsy manana fatakarana hoe afaka mitranga zany zavatra zany ny taonanao amin'ny fanahy tsy zaza 5 taona fa raha olona goavana ianao amin'ny fanahy tsy mahagaganao intsony zany zavatra zany zavatra manaraka nanatao moa ny teny ny vadiny zany hoe ndao hisakafo isika fa mbola ela io no eo zany izy miaraka sakafo amin'izareo fa le vadiny miteny hoe mbola ela io no eo satria tsy miaraka mitsika etsony satria efa mandeha any amin'ny tontolon'ny fanahy izy efa tena mandeha any izy mandrodana tendrombohitra any izy mahita mihoatra amin'ny sakafo tsy eo amin'le toerana tsony ny fanahy fa ny vatany any eo ny baiboly miteny bokin'ny Ezekely hoe izao Ezekely dia nandeha tany amin'ny amoron'ny Kebary dia niaraka mipetraka tamin'izareo zareo any ety dia tonga tany amin'ny babo tany tela biby ao eritreretra hoe Ezekely atao amin'ny trano miaraka tamin'ny vady aman-janany dia ny fanahiny ka efa nandeha ny voyage tany amina toerana anankiray tany izy na eny ny fomba firesaka zareo rehetra eny ny resaka nataon'zareo tao miaraka amin'ny vady aman-janany izy any an-trano nandritry ny 7 andro fa ny fanahiny kosa mandeha any amin'ny toerana anankiray amorony ony araka ny voasoratra hoe morony ony Kebara ny fanahiny mahay ny resaka rehetra mitranga ao dia le mpanompon'andriamanitra teo zany ady valo mivavaka rehefa niteny izy hoe amen dia osy izy benina hoe inona ny zavatra mitranga eto avy aloha izy sakafo efa tokony hitra amin'le conférence manaraka izao dia osy vatoko tsara mihitsy io za tsy mihinana sakafo mangatsiaka zany sady tsy tiako hafanany io dia osy izy le vadiny hoe tsy mihinana an'io zany io fa mila mahandro sakafo vaovao indray dia nahandro sakafo vaovao le vadiny masaka sady mafana dia andeha hivavaka amin'izay Yonggi-Cho dia osy izy beniny ale zany hivavaka ho an'io sakafo io amin'ity indray mitoraka ity heninao angamba zany zavatra tena te manantena hoe mba manana olona maheno an'izany zavatra zany atonga anao hoe overy amin'ny tontolon'ny fanahy mihitsy satria tena
mandeha any ianao miditra any tafiditra be ao amin'ny tontolo fanahy manangana ny position anao tsy mijery lera itsony am'izao za raha hiteny hoe ivavaka dia na za zao matadidiny vavaka nataonay tamin'izany mamanay moa nampianatra hoe rehefa mivavaka masakafo dia tena foy dia foy ihany atao ray taio ny sakafo izay eto anoloanay amen satria tsy tia nangatsika ilay sakafo nandeha tany amina restaurant zay tany Angleterre niaraka tavady amanjanako dia nisy mpanompon'Andriamanitra goavana avy any Nigeria zay rehefa tonga atao izy tam'le restaurant dia mahafinaritra reto sakafo reto izy dia teo mbola tsisy ny sakafo zany zareo fa izy efa nanomboka nitsaingoka nanomboka nitsaingoka zany izy dia izy profeta hoe zany mbola tsy nivavaka ho an'ilay sakafo eto sy baiboly miteny hoe aoka rehetra zay atao anatiko hideran'i Jehova ale zany ilay sakafo aloha hiditra atao anatiko dia miara mideran'i Jehova izao sy ilay sakafo rehefa avy eo aoka ny zavatra rehetra atao anatiko izy hideran'Andriamanitra mila miditra aloha zany ilay sakafo dia miara mideran'ny tompo miara mideran'i Jehova izahay rehefa avy eo eritreretra ahoana ny vavahanao mandritra ny adiny 8 ana sakafo fotsiny zay le position anao efa mitombo hery be mihitsy ianao olony hery ianao olona mahafantatra mametraka ny zavatra mitranga ao amin'ny tontolon'ny fanahy ary tena atonga anazy atonga anao tsy asa anakorotana anazy rehefa mivavaka izy boky vakianao amin'ny teny anglisy io zao Ezekiel zany mpanompon'Andriamanitra goavana be tamin'izany avy any amin'izay toerana Zimbabwe mpanompon'Andriamanitra iny illettré tsy afaka namaky teny anglisy zany izy dia eny ny Andriamanitra teny hoe alefako hitorony filazantsara maniarina an'izao tontolo izao no nakany amin'ny tendrombohitra izy tany anala dia teny hoe Andriamanitra ahoana ny anaovako an'izany ty le boky amin'ny teny anglisy dia ozy Andriamanitra sikafo iny boky iny sikafan'ilay izy dia nanomboka namaky izy tamin'ny teny anglisy eritrereto hoe olona tsy nahita teny anglisy tonga dia afaka namaky ny baiboly tamin'ny teny anglisy ianao mieritreritra hoe zavatra tsotsotra fa sa zay ozy izy nakany amina collège tany amin'ny Amerika dia tonga tany izy tsy nanambola zany izy dia hita osa zany efa enregistré tany amin'ilay université fa ozy hiverina Nigeria ozy izy aoka ty mpanompon'Andriamanitra anankiray ty ozy izy niandray toerako ao amin'ilay université dia za hiverina any Nigeria iny mpanompon'Andriamanitra hita osa iny le nitenena hoe maty mamanao dia ozy izy hoe aza levina izy fa rehefa miverina any dia asaiko manamboatra dite eo anazy tsy niteny izy rehefa miverina any dia vavahako izy mba hitsangana maty fa hoe anamboatra dite eo ay manana olana amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiangonana amin'izao rehefa mitantara ny tantaran'ireo olo ireo miresaka mahakasika ny apôstôly Guti mpanompon'Andriamanitra goavana hita osa archbishop hita osa dia miteny hoe olony hery izy afaka nifeny fanjakana adinao ve fa tamina mpanao politika raha tsy fanahy ny toerana nisy anazy tamin'izany nefa tsy nesorony teo amin'ny fitondrany ireo olo ireo nefa izy no nifeny fanjakana atonga ny olona ilay teny zany hoe tsy manana ositra io satria tsy nesorony teo amin'ny fitondrany ireo nifeny fanjakana izy fa tsy nataony iny ireo olo ireo mpanao politika raha tsy fanahy tamin'izany zany tsy midika hoe olony hery izy dia esorony daholo izay zavatra tiany esorony manana safidy izy anao izay tiany atao zany na dia fe izy ny fanjakany mbola manana safidy izy analana ametraka ny olona izay tiany apetraka nanangana environnement izay mihoatra milavitra noho ny gouvernement manerana an'izao tontolo izao izy tahaka ny ohatrany hoe tsy fantatra koa izy amin'izao fotoana izao koa ne misy olona mbola mandeha amin'izay kapasité izay afaka manova ny fanjakana nefa avelany jany eo izay zavatra izay dia tsika ny olana tsika tia mame voninahitra ny olona efa maty zany sika fa ny olona mbola afaka manao anazy mihoatra amin'izao tsy jerevantsika efa le olona maty hoe mpanompon'Andriamanitra reny tenena hoe tsisy olona tahaka ny dahosa zantsony amin'izao za tsy miteny hoe manambany anazy zany miresaka mahakasika anazy mihoatra ny olo kafa rehetra ao amin'ny vatany Kristy angambany satria izao dia avy ao amin'ny taranaky hita osa dia Kristy ilome io betendrelo dia enao io koa tafiditra ao fa ny olana zay ananantsika amin'izao dia izao
manana olana goavana isika tsy tonga saintsika amin'izao fotoan'izao hoe isika ny afaka ampiasana mihoatra no reny mpanompon'Andriamanitra navita zavatra goavandreny satria isika nianatra tamin'izy ireo an'ireo le fanodimandreo mpanompon'Andriamanitra satria nampianariny atsika zany ny fahadisoana izay nataony dia tsika zany vao maity tsara ny deparatsika ary ny antony problème atrehanao ny akamaroanao amin'izao izy satria taraiky ianao nampitombony statuanao ianao manerana an'izao tontolo izao fa ny ara-pananao tsy natsanganao dia zay mahatonga anao miaina ao anatin'io problème io génération ray manontolo ny taraiky satria variana amin'ny aranofo ianao variana eto amin'izao tontolo izao ianao za mila manangana olona ao amin'ny fanahy génération mijoro amin'ny fanahy Good News World miaraka amin'ny Beth Angel provoquer réaction ary mendrika no hatrany